tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Ndao fantaritsika androany ny tanjon'Andriamanitra dia amin'izay tsika dia manatanteraka ny tanjon'Andriamanitra satria fantaritsika ny tanjon'Andriamanitra dia miray amin'ny tanjon'Andriamanitra tsika. Dia tsika moa manana faniriana ho any an-danitra tsika. Dia rehefa mba tonga any an-danitra ianao zany tsy very foana ny antom-pisianao ina tokoa ny antom-pisianao teto ambonin'ny tany fa fantatrao zany fa hoe ny antom-pisiko anie dia mba iray tanjona amin'Andriamanitra, anatanteraka ny tanjon'Andriamanitra anefa ny tanjon'Andriamanitra. Dia zay zany no amantarantsika ny tanjon'Andriamanitra aloha mba ahafahantsika tovy ny tanjontsika sy ny tanjon'Andriamanitra. Ndao rehefa kitsika avy hatramin'ny tenin'Andriamanitra ary. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahasivy. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahasivy. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very mba ho tonga amin'ny fibebahany izy rehetra. Asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo andininy fahatelopolo. Asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo andininy fahatelopolo. Ary Andriamanitra ny nisy nijery ny androny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Ireo tenin'Andriamanitra zao zany no ahafantarantsika ny tanjon'Andriamanitra amin'ny olona. Zao nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia tsy mahela ny teny fikasana. Misy mantsy ny olona hoe ay zany arovina ihany zao e. Fa Andriamanitra tsy mahela fa izy dia maharo-po, maharitra izany miandry. Fa tsy tian'Andriamanitra hisy ho very ny olona, fa ny tanjon'Andriamanitra zany dia mba ho tonga amin'ny fibebahana ny olona, ho tonga amin'ny fibebahana. Zay ny tanjon'Andriamanitra, zay ny olona ho tonga amin'ny fibebahana. Ary dia zao mihitsy nataon'Andriamanitra hoe za dia nanapa-kevitra tsy hijery ny andro ny tsy fahalalan'ny olona, fa za kosa nefa miangavy, za kosa mandidy ory olona mibebaha. Andriamanitra ninitsy nijery ny andro ny tsy fahalalana fa mandidy ny olona rehetra izy hibebaka. Zay no mahatonga an' Jesosy hoe raha vao nitory-teny Jaona, raha vao nitory-teny Jesosy dia zao foana namboany azy, mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Satria Jaona sy Jesosy zany dia nafantatra tsara ilay tanjon'Andriamanitra hoe ny tanjon'Andriamanitra nge eo amin'ny fiainan'ny olona dia ny olona hibebaka. Za manokana moa dia tena nisaotra, ary mino afisika koa nisaotra ny dera nankalaza tao anatin'ny fiderana teo hoe Andriamanitra ianao dia tena fitiavana, ianao no manao tanjona ho an'ny fiainanay. Hoe ny tanjoko dia ny atonga anareo hibebaka, ny bebahanareo ny tanjoko. Zany ange ny tanjon'Andriamanitra lehibe, mahavariana ange zany mahagaga zany. Andriamanitra nametraka tanjona eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan'ny olona hoe ny any tanjoko ry olona dia nareo hibebaka. Ny mibebaka dia tsy inona akory fa ny miverina amin'Andriamanitra. Zay le sarin'le zanak'Adaly zay, teo anatrehan'ny rainy izy. Tsika koa dia teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny von'ny fironin'Andriamanitra ny olona voalohany, dia teo anatrehan'Andriamanitra ny fandray, nanan'Andriamanitra ho ray, tsika zanany ny fakafantatra tsara, ny fakazo. Fa aveo le zanak'Adaly nanapa-kevitra hoe ray eo mehoany atsasaky ny fananako fa handeha, tsy hitany ray izy atao rehefa izay safidiny dia lasa izy ny saraka tamin'ny rainy. Tsika koa ny sarahany Adama sy Eva tamin'Andriamanitra, tsika tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona. Fa aveo nefa le zanak'Adaly ny veriny izay no atao hoe mibebaka izay, ny verina atao an-tranon'ny rainy izy.
dia zay keo ny tanjon'andriamanitra rehefa netiny adama sy eva nysaraka tamin'andriamanitra ny olona dia nametraka tanjon'andriamanitra na ny tanjokoa dia nibebahan'ny olona na niverenan'ny olona amin'andriamanitra. Zay ny tanjon'andriamanitra lehibe indrindra, ny olona iverina amin'andriamanitra. Niverenan'ny olona amin'andriamanitra ny tanjon'andriamanitra, ary tanjona mahafinaritra araka ny ambarika za dia nisaotra an'andriamanitra ny andriamanitra ao. Fa zinona moa zay no nametrahanao tanjona ho amin'ny fiainanay, ary ny tanjona napetraka amin'ny fiainanay dia tanjona faran'izay lehibe indrindra, satria ny tanjonao dia zao mba hiverenanay aminao. Hiverenanay aminao zany ny tanjon'andriamanitra, hoe itsika hiverina aminy. Fa inona tokoa moa natonga an'andriamanitra nametraka an'izay tanjona izay ndao aloha mba fantaritsika ihany aloha hoe zao nge ny antony, dia amin'izay tsika hoa mba miray tanjona amin'andriamanitra tsika. Vakitsika ara ny tenin'andriamanitra. Luka 7:10 andiny 7 sy ny andiny 5. Luka 7:10 dia ny andiny 7 sy ny andiny 5. Tsia hoy izao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Tsia hoy izao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Zay zany nambaran'i Jesosy hoe ianareo anie raha vao tsy mibebaka nge nareo zany hoe rehefa tsy miverina amin'andriamanitra dia ho ringana. Loza zany raha vao tsy mibebaka. Olana lehibe zany raha vao tsy mibebaka. Tena sarotra be mihitsy zany raha vao tsy mibebaka. Dia zay nge natonga an'andriamanitra nametraka tanjony. Nisy fotoana Jesosy nyresaka an'io tamin'ny alalan'ilay mpanan-karena sy Lazarosy. Nisy lehilahy mpanan-karena, aloha ataoko hoe Zorza ny anarany, fa mihona fa tsisy Zorza ny anarany. Zorza zany ny anarany. Zorza dia nametrahan'andriamanitra tanjona hoe Zorza, ny tanjoko aminao dia ianao hiverina amiko. Fa izao na Zorza tsisy nitory taminy na Zorza mihitsy no variana, satria moa izy nanan-karena dia variana tamin'izao fiainana izao izy, nandeha tamin'izay mahafinaritra azy, tady vola miasa. Za koa tsy manao izy mitady vola dia diava vola miasa. Tsy mety mihitsika raha vao tsy miasa sy mitady vola. Fa ny an'i Zorza dia zao tsy nirarahiny mihitsy ny tanjon'andriamanitra eo amin'ny fiainany, fa ny azy mitady vola izy dia nahazo vola izy dia niliba, vidy tany, trano, vidy fiara. Tsy ratsy akory zany fa mividiana, rehefa tahiny tompo dia mividiana. Fa ny an'i Zorza zany dia zao tsy nirarahiny mihitsy zany hoe manompo an'andriamanitra zany. Tsy nirarahiny mihitsy zany miverina amin'andriamanitra zany, zany tanjon'andriamanitra zany tsy nirarahiny. Ka ty olona ty moa dia zao tsy mijanona eo ty olona ty, tsy mijanona eto ambony tany, fa tsy maintsy maty ary Zorza. Rehefa maty Zorza, zavatra tsy napoziny mihitsy ny andry azy tao, fa fandringanana mandrakizay any amin'ny farimrehetra fisolofara, toerana mafadiran'ovana sy toerana faran'izay ratsy ny andry ny Zorza. Nijaly tao amin'ny fiainantsika izy, nijaly tao anaty afo izy. Dia zay nge natonga an'andriamanitra nametraka tanjony mba tsy hatonga ny olona hoe horingana any amin'ny farimrehetra fisolofara, mba tsy hatonga ny olona horingana any amin'ny fahaverezana, mba tsy hatonga ny olona ao amin'ny fandringanana io, dia nametrahan'andriamanitra tanjony ry olona ny tanjoko aminareo nge dia nareo hiverina amiko fa raha vao nareo ny tsy miverina amiko dia horingana ianareo raha tsy miverina amiko.
zay ny tanjon'Andriamanitra amin'ny olona zay, satria raha vao tsy miverina amin'Andriamanitra ny olona dia oringana. Eto dia mampahery anao zay ny ataoko hoe rehefa amin'ny fotoana ny hira fiderana, na ny hira fiderana maraina, ny hira fiderana atoandro, rehefa fotoana ny fiderana dia tena midera ianao an' Jesosy amin'ny fonao rehetra, tena derao Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, satria ianao dia efa tafiditra tao anatin'ny tanjon'Andriamanitra. Tsika reto efa tafiditra ao anatin'ilay tanjon'Andriamanitra, tsika reto dia efa nibebaka. Tsy fantatro hoe tamin'ny taona firy no fotoana ny bebahanao, izany hoe ny fotoana nanoloranao ny fiainanao an'i Jesosy, ny fotoana ny iverenanao. Mba samingy mieritreritra kely an'izay aloha hoe oviana tokoa moa anao nanapa-kevitra hiverina amin'i Jesosy, oviana tokoa moa anao nanapa-kevitra ny bebaka. Samy mba mieritreritra kely an'izay aloha, eritrerety hoe oviana izay fotoana izay, ary tamin'ny fomba ahoana, nisy olona nitaona ve, sa nisy olona nitoro ny filazantsara ve, oviana izay fotoana izay, sa taminao mbola zaza ve. Mba eritrerety hoe fa zay nge fotoana tena farany lehibe, zay fotoana nanapahanao hevitra hibebaka izay, zay fotoana nanapahanao hevitra hiverina an'Andriamanitra izay, zay fotoana farany lehibe indrindra eo amin'ny androm-piainanao. Satria nanomboka teo zany ianao dia ao anatin'ilay tanjon'Andriamanitra, ao anatin'ny tanjon'Andriamanitra ianao, hoe nitanjoko aminao anaka dia anao hiverina amiko, zay ny tanjoko. Ary tsy ianao ihany fa nitanjoko amin'ny olona rehetra dia ny olona rehetra hiverina amiko. Dia isaory Jesosy, ankalazao izy, dia raha izy fa ianao efa anisan'ny tafiditra ao amin'ilay tanjony, tafiditra ao amin'ilay tanjon'Andriamanitra ianao, anisany ao anatin'ilay tanjon'Andriamanitra ianao, anisany efa manana anjara ao amin'ilay tanjon'Andriamanitra ianao. Dia tia no ampahirizako kely ty ilay zanak'adala dia izao, niala izy dia lasa izy nandeha, niaraka tamin'ny vola be zany izy amin'io. Ka rehefa misy moa ny vola dia betsaka ny namana dia atao daholo izay nafinaritra, nataony daholo izay nafinaritra ka ny vola misy ka. Niaraka amin'ny namany izay nafinaritra dia nataony daholo. Ka le volany kio mantsy tsy misy miditra fa mivoaka. Ary zay ny olona ny vola zay, tsy maintsy mampiditra ianao, satria izy mivoaka izy dia tsy maintsy mampiditra ianao zany, satria izy mivoaka. Zay ny lalàna ny vola zay, tsy maintsy mampiditra ianao fa izy mivoaka. Fa raha ohatra ianao tsy mampiditra nefa izy mivoaka, manana olana ianao. Dia zay ny an'ilay zanak'adala, tsy napiditra intsony izy, fa ny anina nataony dia namoaka farany tapitra ny vola. Fa ny vola mantsy mivoaka izy dia tsy maintsy mampiditra ianao, mampiditra ianao satria izy mivoaka, tapitra. Rehefa tapitra ny volany dia niara-nonina tamin'ny kisoa izy, niaraka ny sakafo tamin'ny kisoa. Ny fampizarany tamin'ny kisoa zany ny sakafo, zay ny efarany. Dia tia ny zava-dehibe, tia tena zava-dehibe tiako ampahirizana antsika ity, nody ny sainy dia ozy izy nampitahainy ny toerana misy azy sy ny toerana misy ny ao amin'ny rainy. Dia ozy izy hoe andray zaty maloto akanjo, maloto fitafiana, tsy mihinan-kanina matetika, mifandrombaka amin'ny kisoa, mifanosina amin'ny lotina kisoa, miara-matory amin'ny kisoa. Fa any zay ny any amin'ny dada
misakafo tsara, mitafy tsara. Tsy mbola ny zanany akory fa ny olona karamainy ndraiky izay misakafo tsara, satria izay tokoa ny olona ao amin'ilay rainy misakafo tsara. Fa za ty Jerevy ty misy ahy, nanao fampitahana izy ary dia nahita izy hoe tena tsy mitovy mihitsy ny lavitra ny ray sy ny eo akaiky ny ray. Zava-dehibe indrindra izay. Tsika dia mila mahay manavaka mihitsy tsika zany tena mila mahazo mihitsy tsika hoe tsy mitovy ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Tsy mitovy. Tena tsika zay mpino zany tena mila mahafantatra mihitsy izy ny mahasamihafa hoe tsy mitovy ange ny manompo an'Andriamanitra sy ny fa n'Andriamanitra tsy misy olana ihany. Misy mpino dia ohatrany hoe mitovy ihany amina manompo an' Jesosy na tsy manompo. Dia izao misy fotoana izy manompo an' Jesosy dia avy eo izy mijanona tsy manompo an' Jesosy satria aminy mitovy ihany. Sy mitovy ihany ange dia mijanona tsy manompo an' Jesosy izy, miala tsy manompo an' Jesosy izy satria aminy dia mitovy ihany, dia miverin-dalana izy. Fa ny olona tena matsapa, raha za zao ametraka fanontaniana aminao hoe rehefa niveriny io zanak'Adala io niraisany rainy tonga tao amin'ny trano rainy, dia mbola hiala fanondro indray izy, mbola hitendray dada andeha indray tsy mandeha tsony io, tsy mihetsika ao amin'ny dada ny tsony io satria efa fantany hoe hafa ny atao akaiky ny dada. Tsika ve mba matsapa hoe tena hafa mihitsy ny manompo an' Jesosy. Misy fifaliana, misy fiadanana, manana fanantenana fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay, misy fanasitranana, misy fanafana ao amin'ny Jesosy, misy zavatra sarobidy, misy zavatra tsara, misy zavatra mafana. Tsika ve tena mahatsapa an'izay? Ny fiangonana ve tena mahatsapa an'izay? Fa raha vao tsy mahatsapa an'izay ny fiangonana dia ohatra mora ny fiangonana mihitsy ny hoe lasa indray miverina miataka amin'Andriamanitra, tsy manompo an'Andriamanitra intsony satria aminy dia mitovy ihany. Aminy dia mitovy ihany. Ohatra ny ampitoviany ny eo amin'ny mazava sy ny maizina, ny eo ambany fahefany Satana sy ny eo ambany ampitoviany. Fa tsika mila mahafantatra hoe tsy mitovy. Mampahery anao indray amin'izao fotoana izao mba eritrereto hoe inona tokoa moa no tena tsapanao mahasarobidy an'izao manompo an' Jesosy zao? Inona tokoa moa no tsapanao eritrereto ange hoe inona no mahatsapanao tena mahafa an'izao manompo an' Jesosy zao? Zao hoe ianao anatin'ny fatahoranao, ianao zao amin'ny fiainanao zao, ianao amin'izao no manompo an' Jesosy. Mba eritrereto ange hoe inona no tena mahafa ny manompo an' Jesosy, inona no mba tena mahazava-dehibe ny manompo an' Jesosy. Fa mila fantatsika izay, mila haitsika izay. Zay nkeny natonga an'ilay zanak'Adala hoe tafaverina izy, satria nampitoviany ny tenany sy ny mpiasany rainy hoe ndry za ty Jerevo, ny fitafiako sady rovidrovitra amin'ny maloto. Fa ny olona karamainy ndraiky izay mitafy tsara, tsy mitovy. Izay no natonga azy niverina hoe tena hifikitra aminao aray. Ampitao ange ny tsy manompo an'Andriamanitra sy ny manompo an'Andriamanitra. Fa za tena mino mifoky rehetra, fa rehefa tena hitan'ny mpino ary latsaka ompon'ny mpino mahasamihafa, tsy misy mpino hiverin-dalana zany mihitsy na ny kely ary. Ny adala angano hoe ilay zanak'Adala angamba ny adala izy ke andeha hiala fanondro indray dia ho any amin'ilay trano kisoa, adalany zany. Tsy hisy mpino ngaka hoe esy efa natsapa zavatra, efa nahita zavatra nataon'i Jesosy dia andeha indray hiverina any amin'ny Satana, andeha indray anatona ny Satana, andeha indray ao any amin'ny aizina, andeha indray adalany zany. Ary zao matetika le mpino efa mibebaka
dia avy eo miverina indray makaly amin'le miataka amin'Andriamanitra indray manalavitra an'Andriamanitra. Sarotsarotra ny iverena indray, sarotsarotra ny iverena, tena sarotra, sarotra nge, sarotra. Misy fotoana zao miresaka amiko musicien anankiray zay, musicientsika efa mibebaka fa miverina dia mba hampahirezy va mantsy andra fa hampahirezy nake pasitera fa tena tsy tafaverina tsony, tsy mety tsony. Zay ka, zay ngely izy. Raha vao tsy hainao ange mampita hoe tsy mitovy ange manompo an'Andriamanitra sy tsy manompo an'Andriamanitra ka miverina ianao, sarotra indray ny iverinanao amin'Andriamanitra. Sarotra indray satria izao ry zanak'Andriamanitra manatrika eto, ny tanjon'Andriamanitra dia ianao hibebaka. Zay ny tanjon'Andriamanitra, ianao hiverina amin'Andriamanitra. Tsarovy tsara fa natonga anao tafaverina amin'Andriamanitra dia zao fahasoavan'Andriamanitra no nitaonanao hiverina. Zay ianao vao tafaverina, fahasoavan'Andriamanitra. Tsy tafaverina ianao raha tsy zay fahasoavana zay no nanampy ianao hiverina. Ka raha mbola maivaninao zay dia lasa indray ianao miverin-dalana, dia tsisy fanondrontsony ilay fahasoavana hitaonanao hiverina raha tsy hoe tena zavatra hafa manokana mihitsy. Fa rehefa jerena tsy nisy fanondrontsony ilay fahasoavana nitaona hiverina. Noho izany rehefa tafiditra ao amin'ny tanjon'Andriamanitra ianao dia misaoran'Andriamanitra, mifaly, miravoravo, aza miala eo tsony. Teneniny eo akaikinao aloha, aza miala tsony eo aminatin'ny tanjon'Andriamanitra. Zay, aza miala tsony. Dia ndaotsika ry andray anjara amin'izay tanjon'Andriamanitra izay. Ndaovaka itsika ny ten'Andriamanitra farany satria Andriamanitra dia mba tenikio tsika andray anjara ao amin'ny tanjon'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko faharoa dia ny 1 ka hatramin'ny 4. Asan'ny apôstôly toko faharoa 1 ka hatramin'ny 4. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany. Ary nisy lehilahy maro mitarehina afo niseho taminy izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno fanahy masina izy rehetra ka teniteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka namitenena amin'ny fanahy masina azy. Asan'ny apôstôly toko faharoa dia ny 4. Fa nitsangany Petera sy ny 12 lahy dia nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe: ry lehilahy jiosy sy izay rehetra mony eto Jerosalema, aoka ho fantatrareo izao ka eno ny teniko. Asan'ny apôstôly toko faharoa dia ny 7 ka hatramin'ny 30. Ary raha nandre izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe: ry rahalahy, inona no ataonay? Ary hoy Petera taminy: mibeba, ary aoka ho samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba ahazo famelana ny helokareo, ary anareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Petera dia nafantatra ny tanjon'Andriamanitra, hoe ny tanjon'Andriamanitra io anie Andriamanitra be fitiavana sy be famindrapo. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny olona hibebaka, ny olona ho tonga amin'ny fibebahana, ny olona hiverina amin'Andriamanitra. Dia rehefa nisy nanontany azy hoe: Petera, inona no ataonay e? Inona no tokony ataonay ry Petera? Dia nampahafantariny azy hoe mibeba ka miverena aminona ny fahadisoanareo. Natorony Petera azy ny tanjon'Andriamanitra, nampahafantariny Petera azy fa ny tokony ataonareo dia ny miditra ao anatin'ny tanjon'Andriamanitra, mibeba. Satria fantatry Petera ny tanjon'Andriamanitra. Tsika
dia zava-dehibe ny afantarantsika ny tanjon'Andriamanitra. Ary noho io tanjon'Andriamanitra io nge no natonga an'Andriamanitra Petera amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa io dia feno ny fanahy masina izy, vita batisa amin'ny fanahy masina izy aloha voalohany, ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Ny batisa amin'ny fanahy masina ne asan'ny apôstôly toko voalohany 19 fa azo hery anareo amin'ny irotsahan'ny fanahy masina aminareo. Ny batisa amin'ny fanahy masina dia nataon'Andriamanitra anatanterahantsika n'ilay tanjon'Andriamanitra, mba hatonga antsika handray anjara ao amin'ny tanjon'Andriamanitra. Dia izay no nanomezany antsika ny batisa ny fanahy masina. Batisa ny fanahy masina no misy zava-dehibe hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatritsika. Tsara zay, tsy ratsy zay, ary eto dia mampirisika foana anetrano tenena amin'ny fiteny tsy fantatra mandritra ny adiny ray sasany adiny roa, mampandroso anao zay. Fa ny faharoa nge ny tanjona lehibe ny batisa ny fanahy masina dia zao hoe hery atafin'Andriamanitra antsika mba hatonga antsika anao ilay tanjon'Andriamanitra. Hery atafin'Andriamanitra antsika mba hatonga antsika hanatanteraka n'ilay tanjon'Andriamanitra. Zay nge ny batisa ny fanahy masina, azo hery ianareo amin'ny irotsahan'ny fanahy masina aminareo. Zany hoe ho antsika zany rehefa vita batisa ny fanahy masina antsika dia tian'Andriamanitra tsika anatanteraka an'ilay tanjon'Andriamanitra. Fa nirayntsika ohatrany tsy azotsika zay, na ny tanjon'Andriamanitra na ny batisa ny fanahy masina tsy azotsika. Zay ny anarantsika sy ampianaran'ny tompo antsika androany hoe manana tanjona lehibe androany Andriamanitra dia ny tonga ny olona ibebaka. Ary tsika zanany, tsika mpanompony dia tsy navelany andeha fotsiny amin'izao fa nitafiany hery. Tsy afaka efa tahakany hoe misy firenena anankiray maniraka miaramila anafika dia tsy alefa tanam-poly ny miaramila iny rehefa irahanao anafika, fa tsy maintsy menao azy ny fitaovana izay ilainy andreseny, mena azy ny fitafiana, mena azy ny basy, mena azy ny bala, mena azy daholo zay rehetra ahafahany mandresy dia homena azy daholo. Dia ohatr'izay koa nge Andriamanitra, ny tanjon'Andriamanitra dia hatonga ny olona ibebaka. Dia Andriamanitra maniraka antsika mba handeha dia tsy navelany handeha fotsiny amin'izao tsika, fa nivatsiny no nampitondray ny fitaovam-piadiana dia tsy inona akory fa ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia nomena antsika mba hatonga antsika ho vavolombelona. Ary zay no nataon'ny Petera, natonga an'ireo olona mibebaka dia feno ny fanahy masina ny Petera dia nitsangana izy nitory sy niresaka amin'ny Jesosy. Noho izany ry havana izay manatrika eto amin'ny toerana ity, ndao tsika mba iray tanjona amin'ny Jesosy ny hatonga ny olona ibebaka. Ndao tsika handray anjara amin'ny tanjon'i Jesosy dia ny hatonga ny olona ibebaka. Efa ny fianoana ny fanahy masina tsika, efa nataon'Andriamanitra batisa ny fanahy masina tsika, ny andrasan'Andriamanitra amintsika sisa sy ny anjarantsika dia tsika iresaka amin'ny hafa amin'ny Jesosy, itory amin'ny hafa amin'ny Jesosy, ilaza amin'ny hafa amin'ny Jesosy, anambara ny hafa amin'ny Jesosy. Mila mandre mantsy ireny olona ireny. Ary zay mifangatahan'ilay George le tary amin'ny farimetra solfara ty hoe Abrahama mba miangavy rangaha aoka mba hisy hitsangana maty andeha hitory amin'ny any, fandrao mba tonga tiako izy. Dia hoy Abrahama hoe tsy mitombina ange zany zavatra angatanao zany. Izy keo mantsy nanao ohatra amin'ny politika ihany, ny tiany zany dia izy niala hoe eny ary mialary ianao anaty farimetra solfara ao dia mandany ary ianao midina. Zay mantsy ny tiany, fa mafy loatra le izy hoe tena ity ve ny ainana mandrakizaiky zava-doza. Dia mba nanao politika kely elana izy, fa hoy Abrahama zay nge mahatonga an'Andriamanitra hoe horingana nareo raha tsy mibebaka satria zay tonga any amin'ny farimetra solfara nge tsy afaka tsony. Zay mahatonga an'Andriamanitra ny tanjon'Andriamanitra ny olona rehetra hiverina amin'Andriamanitra fa tsy hoany. Dia zay nangatahany George hoe alao mba hisy olona hoe avaty mihitsy fa ino izy raha zay dia aoka aheno an'ireo izy.
ry avao malala zay manaraka eto mitoeranyity ataovy izay hainoan'ny olona an' Jesosy ampafantaro an' Jesosy ny olona resao amin'i Jesosy ny olona tao amin'ny olona ibebaka fa izay ny tanjon'Andriamanitra hoenty ny olona ibebaka fa izay ny tanjon'Andriamanitra hoenty ny olona iverina amin'Andriamanitra resao azy Jesosy ampafantaro azy Jesosy dia hoeto izy ibebaka hoeto izy iverina fa izay ny tanjon'Andriamanitra izay ny nampaharizana antsika hoe nanomboka efa tamin'ny heriny teny nampaharizana antsika ataontsika mba napakevitra hoe manomboka alatsinainy talanta alarobila ka misy zoma sabotsy dia mba hanao fanambytsika hoe iray tanjona amin'i Jesosy ka farafahakelin'ny olona iray no resantsika amin'i Jesosy izany hoe farafahakelin'izany olona iray no atonitsika ka ampafantaritsika azy Jesosy satria Jesosy efa fantatsika nanao zavatra teo amin'ny fiainantsika izy dia mba resantsika aminy Jesosy hoe Jesosy manafaka Jesosy manasitrana Jesosy mamaolana Jesosy mamela heloka ndao ampafantaritsika an'ireny olona ireny zany ndao resantsika amin'ireny olona ireny Jesosy ndao tsika mba hanely an' Jesosy zao samy manely an'izay tiany satria efa kaiky zao fifidianana sasany zao manely candidat zao sasany manely an'izao sasany manely zao fa tsika koa nge manana ny candidat tsika ny atsika dia izany candidat tsika Jesosy ndao tsika mba hanely azy ndao tsika mba hitantara ndao tsika mba hiresaka an' Jesosy ndao tsika mba raha misy resantsika dia Jesosy ny olona zao samy manana ny resany ny anay ohatra zao ny anay ny ana zao avy alao izy resaka ny azy ianao koa miresa amin'izay tianao za koa tsy mitena aza miresaka an'ireny fa miresa maiza mifidy fa izao rehefa vita izay resaka izay dia ametrao fanontaniana izy ndao aloha mba ahoana aloha ny fahafantaranao an' Jesosy mba ahoana ny hevitrao momba an' Jesosy ametrao fanontaniana izy dia avy alao iresaka avadio resaka Jesosy ndray avy alao izy resaka dia rehefa avy eo dia ampafantaro azy marina momba an' Jesosy manapa-hevitra mba hanao an'izay foana ianao isan'andro iray tanjona amin'i Jesosy ataontsika ritsangany amin'ny toerana misy atsika fantatritsika izay ny tanjon'Andriamanitra mbola nomen'Andriamanitra fotoana lavintsika iainana ndao izay fotoana lava izay fantatritsika izay ny antom-pisitsika dia izao mba handray anjara hanatanteraka ny tanjon'Andriamanitra